vitsy anisa no mahatonga ny raharaham-pirenena indrindra moa ny fifidianana ikatsoa amin'izao fotoana izao raha ny nambarany Andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny MTS isan'ny sosikevitra naroso no hafana miroso ao anatin'izay fifidianana izay ny fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny CES. Ny mampikatso ny firenena sy mampisy olana ary mbola mampihitatra ny krizy ankehitriny dia tsy olona maro fa olombitso hoe Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny MTS izay nilaza fa manohana ny siny fifidianana aingana ahafahana mivoaka amin'ny krizy ary sosikevitra roa natolotra Andriamatoa Roland Ratsiraka manoloana ny fikatsoan'ny firosoana amin'ny fifidianana. Anatin'ny olana tanteraka dia ho zay hoe ny vahaolana entinay satria sadeka ho avy amin'ny talata araka ny tenenin'ny Monsieur Simao Tamiko azoko amin'ny antso an-tarobia dia hitondra proposition ny MTS. Proposition entin'ny MTS point anankiroa. Ny point voalohany dia ny cour électoral spécial tsy maintsy asorina le olona eo dia hovaina amin'le olona nazo deuxième position tamin'le fifidianan'ny cour électoral spécial satria reny efa magistrat efa voafidy fa tia moa nazo an'le première position fa ny toe-tsain'zareo zany tena problème be dia le deuxième position ampiakarina ka so dia so la mbola mitovy ihany toe-tsainan'le deuxième position amin'le voalohany taloha dia mangataka zany zay mety ve raha ohatra ka misy juge internationaux hiara asa amin'izareo tsy hoe maka décision fa jery fotsiny hoe mety marina ve le asa sa tsy mety juge internationaux ilaintsika io dia faharoa manaraka an'izany opposition ary zay ny tena goavana indrindra olona anankiray ihany mahafaka manova ny CES ankehitriny nefa tsy hanao an'izany izy dia filohan-jakaiza mety ka ho zay hoe mitodika aminy aby hoe mametra ampelana ary ianao miteny hoe tsy matahotra an'izaniza fifidiana ary profoy aminay zany tsy fatahoranao zany dia mametra ampelana ianao dia amin'izay afaka manao fifidiana mangarahara anatin'ny filaminana vahoaka malagasy. Nosiritan'ny filohan'ny MTS fa tsy misy vola intsony ny fanjakana ary tsy mahasoa malagasy ny fitsipahana amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Inona moa tsika mila miasa amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria mbola misy olona mbola mandainga momba an'izany. Raha ohatra tsika tsy miaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy misy intsony famatsiana vola ny sekoly, tsy misy intsony famatsim-bola momba ny fambolena, tsy misy intsony famatsim-bola momba ny lalana, tsy misy intsony ny orinasa hijoro eto Madagasikara fa andositra Madagasikara daholo ny olona. Momba ny lalàna nofidiana momba ny karaman'ny filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena teo aloha indray dia nilaza Andriamatoa Roland Ratsiraka fa tsy lahara-pahamehana ary mahamenatra ny fandaniana an'izany. Ny fifidianana mangarara izay tsy maintsy fitaina faran'izay aingana ny lahara-pahamehana hoy ny fanazavany.